misaotra an'Andriamanitra isika fanomen'Andriamanitra tombonandro avelomana ka velonena sy matsara natratra ny Pasika taona efatra amby roapolo amby roa arivo. Nous rendons grâce au Seigneur car en ce jour, il nous a encore donné ce souffle de vie pour pouvoir assister à ce jour de Pâques encore. Ho antsika fiangonana dia tsy nataontsika ho fety fahatsiarovana fotsiny ty Pasika efatra amby roapolo amby roa arivo ity fa fety etsika andraisana fahasoavana lehibe. Et pour nous, chère Église, en ce jour de célébration de la Pâque, nous n'allons pas le faire juste en souvenir, mais ce sera un jour spécial où nous allons recevoir beaucoup de bénédictions. Ka dia arabaina avokoa isika rehetra zay efa tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Et donc, soyez les bienvenus dans cette Église. Arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra any atokantrano manaraka ny fotoam-pivavahana en ligne. Et soyez également les bienvenus, vous tous qui nous suivez en ligne. Arabaina no zao Pasika efatra amby roapolo amby roa arivo izao. Soyez les bienvenus et soyez encouragés en ce jour de Pâques. Mino fa ao anatin'ity fotoam-pivavahana androany ity na isika tonga eto na ianareo manaraka ny fotoana en ligne dia hitan'Andriamanitra manao zavatra lehibe. Et je crois personnellement ce jour de Pâques que vous allez rencontrer Dieu qui va faire de grandes choses pour vous. Satria mino isika fa ho ataon'Andriamanitra izany dia andaontsika rehetra hiteka fara zay mafy. Et parce que nous le croyons que Dieu est fidèle, acclamons fort le Seigneur. Raha mbola misy mafy no zany dia ataovy ihany. Acclamons encore le Seigneur. Manaraka izany dia anompan'Andriamanitra eto isika amin'ny alalan'ny hira zay iarahantsika manao. Et nous sommes aussi venus ici servir le Seigneur à travers la louange et l'adoration. Noho izany tsy reto ekipa reto ihany no hira fa itsika rehetra mihitsy no anao le hira. Et donc ce n'est pas seulement le groupe de louange qui va louer et adorer Dieu, mais nous tous qui sommes ici. Efa hitantsika eny amin'ny écran eny ihany tonkira dia aoka andray anjara hira tokoa ianao. Et nous voyons déjà afficher toutes les paroles de ces louanges et nous vous demandons de participer pleinement de tout votre cœur. Satria hitako anaty baiboly fa atao anatin'ny hira natao an'Andriamanitra dia nitrantsehatra Andriamanitra nitondra zava-magaga tsy sakatry ny saina. Car la Bible dit que c'est à travers la louange que Dieu vient intervenir extraordinairement dans nos vies. Zany no nitranga voasoratra amin'ny bokin'ny testamenta taloha. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Zany ihany koa no hita voasoratra ao amin'ny bokin'ny testamenta vaovao. C'est ce que nous voyons aussi dans le Nouveau Testament. Ary zany no azo antoka fa mbola ho hita eto androany rehefa tena mihira amin'ny fontsika rehetra isika. Et il est assuré de revoir encore ça aujourd'hui dans ce culte si nous louons et adorons de tout notre cœur. Andao ary hivavaka isika ametraka izao fotoam-pivavahana izao eo an-tanan'Andriamanitra ka omentsika azy ny fotoana anaovana vavaka. Et nous allons prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Nous prions. Père éternel, nous te rendons grâce encore en ce jour pour tous tes bienfaits, toute ta bonté et pour ce souffle de vie. Nous te remercions parce que tu as conduit personnellement nos vies et que nous sommes ici et que nous avons soif de toi. Viens Père, viens Jésus, viens Saint-Esprit. Montre-toi à nous car nous avons soif de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dia horaintsika amin'ny hafantanana ny mpitarika fiderana izany tompo. Nous acclamons ce moment de louange maintenant. Continuons à acclamer Jésus. C'est lui qui a ressuscité, qui a vaincu la mort. Il est parmi nous aujourd'hui, il est vivant. Acclame fort le Seigneur, alléluia. Eto Jesosy androany. Tsy Jesosy matiny eto fa Jesosy velona. Izy ilay navita ny zavatra rehetra ho aso anao. Jésus a dit à la croix qu'il a tout accompli. Androany efa vita ny Jesosy ny zavatra rehetrarehetra fa ny anjarantsika dia mandray fotsiny. Sa tsy izany ve? Jésus, il a ressuscité. Mais pour parvenir à la résurrection, il a dû passer par la crucifixion. Et la Pâque, c'est vraiment tout le processus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vraiment croire à la puissance de la Pâque. Ni Pasika ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty, fa tsy nitsangana izy nefa raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Dia androantsika ndao tena hisaintsaina mihitsy ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy ho antsika. Raha mety aminao dia ndao hitsangana sahady.
Mintsika fifanandray ny zavatra rehetrarehetra nentin'i Jesosy a. Fa androany dia ndao tsaroana hoe fananiana tokoa moa izy nanao an'izany. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi Jésus est mort pour toi? Pourquoi Jésus a tout fait pour toi? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est que Jésus nous aime tellement. Et le jour de Pâques, c'est le jour où nous allons commémorer son amour. Ny andro Pasika ihany koa dia andro ahatsiarovatsika fa tiantsika loatra Jesosy. Amen. Dia ndao raha mety ianao dia asandrato amin'ny Jesosy ny tananao. Dia saintsainy daholo ny zavatra vitany rehetrarehetra. Ny Baiboly dia milaza hoe nanolotra ny tenany mihitsy izy. Ce n'est pas qu'on a assassiné Jésus, mais il s'est livré lui-même parce qu'il t'aime. Ny aretan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra satria natsiaro anao izy, tiany ianao. Ny aritra mafy izy, maty izy satria tiany ianao. Ny aretany zavatra rehetrarehetra satria tiany ianao. Jésus a pensé à toi parce qu'il t'aime. Jesosy, tu n'as pas attendu qu'on soit parfait, mais tu es mort pour nous. Et aujourd'hui, on voudrait être conscient de cet amour qui est tellement parfait. Wow. Tinanisa elka ianao Jesosy. Tintanisa ireo tsiniky ihany koa. Tu n'as pas attendu qu'on soit parfait, mais tu es juste mort avant même qu'on t'ait connu. Afaka avertika avy eo hoe tsy manisa elka. J'aimerais que tu chantes cette chanson avec tout ton cœur et que tu penses vraiment que Jésus t'aime d'un amour éternel. Tuizane na uai. Fatina locha Jesús. Oui Jésus, on sait que tu nous aimes. C'est pour ça que tu es mort à la croix pour nous. Parce que tu nous aimes plus que tout. Ça ne s'arrête pas juste par un chant. Ira fotsiny zany androany. Fa tsy haiko hoe inona ny zavatra endrasanao eto amin'ity tany ity a. Inona ny zavatra eritreretinao azy. Tsaroa fa mbola nahazo mihoatra izany ianao. Ilay fitiavana tsara indrindra. Ilay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka mihitsy no tianao amin'ny fitiavana lehibe. Wow. Fa tianao loatra ilay Jesosy. On ne peut même pas imaginer combien tu nous aimes.
a vraiment conscience que tu nous aimes, Seigneur. Nous sommes juste venus ici aujourd'hui pour être reconnaissants de cet amour. On est tellement fiers qu'un Dieu tout-puissant nous aime. Regarde à la croix, on voit juste cet amour si grand et si parfait, l'amour incomparable, l'amour inconditionnel. C'est le vrai amour. Fitiavana tsy miandry fa tanterana fa ty fotsiny nininin tena fitiavana. Mba tena saintsainao mihitsy ve zany hoe fitiavan'i Jesosy anao zany androany. Eto amin'izao tontolo izao ny olona manokana andro anankiray ankalazana ny Saint-Valentin. Nefa fitiavana tsy tanteraka akory ny ary zany. Fa tsika manana ny Pasika ankalazana ilay fitiavana tena tanteraka, ilay fitiavana ambony indrindra. Le monde a le Saint-Valentin pour célébrer l'amour imparfait, mais nous avons la Pâque pour célébrer l'amour parfait. Est-ce que tu peux, juste un instant, tu peux prendre juste quelques secondes pour remercier Jésus pour cet amour? Dosika akaftona na de kely fotsiny ary androany isaotra an' Jesosy noho izany fitiavana lehibe nataony zany. Efa vitanao antsika anie ny zavatra rehetrarehetra. Nandresy teo amin'ny toerantsika izy. Maty teo amin'ny toerantsika izy mba hahatonga antsika ho velona sy hanana ny fiainana mandrakizay. Isaory fotsiny Jesosy ny amin'izany fitiavana zany. Oui Seigneur, aujourd'hui on est tellement reconnaissant qu'on veut juste te dire merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir payé le prix pour nous. Nous qui étions encore pécheurs, mais tu nous as rachetés. Merci d'être livrés pour prendre notre place. On aurait dû mourir pour nos péchés, mais non, Seigneur, tu n'as pas laissé qu'on soit mort. Tu as dit, laisse-moi mourir à ta place. Merci, Seigneur. Ni
Dans etika hevitra amin'ny fahatsarana. Rehefa mihevitra amin'ny fahatsarana. Wow. Rehefa mihevitra amin'ny fahatsarana. On ne peut même pas imaginer combien tu es bon envers nous. Que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Nous ne méritons même pas ton amour, mais tu nous as aimés malgré cela. Makasih sede social et l'emploi et Alors aujourd'hui, nous voulons juste chanter merci pour tout ce que tu as fait. Tsy misy na dia ray aza aminay tonga eto ka tsy hankasitraka ny zavatra nataonao, ilay fandresena vitanao, ny zavatra nentiny azo fijaliana rehetrarehetra ho anay. Nokapohana ianao mba hanasitranana anay. Natao maty ianao mba hamelana ny helikainy raha anao latsaka ho anay. Nampahantraina ianao mba hampanankarena anay. Natao tsinitsiny ianao mba hahatonga anay hanana ny maha izy azy. Natao menatra teo amin'ny mason'ny olon-drehetra ianao mba hanala ny henatra rehetrarehetra. Par ton sang, par ton sacrifice, on a pu recevoir l'héritage. Tu as fait l'échange divin à la croix. Comment ne pas te remercier? Ka tsy hisy ray aminay tonga eto ka tsy hisaotra anao no ny amin'izany zavatra nataonao izany Jesosy. Amin'ny fonay rehetra, amin'ny fonay rehetra, ny ainay rehetra. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra, misaotra, lehibe ny fitiavanao. Misaotra, misaotra, Jesosy. Asandrato mafy ny feonao fiangonana, ataovy tena tsapan'i Jesosy hoe mankasitraka ianao. Voici ton peuple, Seigneur, ton peuple reconnaissant. De tout notre cœur, nous sommes reconnaissants.
averintsika farany hoe misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Misaotra, misaotra, lehibe fitiavana. Misaotra, misaotra, Jesosy. Alléluia. Zany mihitsy Jesosy. Androany zay tsy afaka ny tsy hidera ny anaranao, tsy afaka ny tsy hankalazanao, tsy afaka ny tsy hankohaka eo anatrehanao satria tena feno fankasitrahana ny ao anatinay. On veut juste élever ton nom parce qu'il est écrit dans la Bible que parce que tu t'es humilié et tu as été mort et après tu as été ressuscité et ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Androany zay te hanandratra an'izany anarana izany koa. Ny azo fijalianao no enti mendrika indrindra ny anaranao. Jesosy, sois élevé. Sois élevé. Asandrato fotsiny anaran Jesosy, ilay anarana ambony anarana rehetrarehetra. Satria izy navita ny zavatra rehetrarehetra dia mendrika loatra izy ny ho asandratra. Ny azo fijalianao no nentinao. Ny azo fijaliako no nentinao. Fijaliako no nentinao, mba hiaina fafana. Anao ny fiainako Jesosy. Anao ny fiainako, mandraky izay no iraiky ny hatsarana. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Oui Seigneur, tu as porté ma honte pour que je sois libérée. Lasani enachu magagai, la fitiava noziai tuai. Fasuava nauchulan, manjakizai, no irakiu nyazaranau, mejikaianau, Jesosio, mejipidera, mianaranau, mejikaianau, Jesosio, mejipidera, Mendrika anao Jesosy. Mendrika loatra ianao. Misandrata amin'ny avy indrindra ianao Jesosy. Eto ny voninahitranao.
Eto ianao ilay Andriamanitra velona. Manandratra anao zahay. Misandrata miavo indrindra voninahitra izao manenike Pour tout ce que tu as fait, tu mérites la louange. Misandrata miavo indrindra. Sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé au-dessus de l'assemblée. Sois juste élevé aujourd'hui. Jesús antanao dia ankasitrao izy dia teneny hoe mendrika ianao Jesosy noho izay nataonao rehetrarehetra. Louange et gloire pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Samiary maka toerantsika rehetra. Prenons notre place. Amin'izao fotoana izao indray dia andao sika rehetra na isika tonga eto na ianareo any atokantrano anokana fotoana anaovana vavaka.
Et maintenant, nous allons réserver un moment pour la prière, que ce soit nous ici ou vous tous qui nous suivez en ligne. Ivavaka isika dia namafy fa Jesosy no ometsika toerana ao anatin'ny fontsika. Et nous allons prier, nous allons réaffirmer que c'est Jésus qui est la première place dans notre cœur. Ary ataontsika mpanjakan'ny fontsika mihitsy izy. Et nous allons faire de Jésus le roi de notre cœur. Ka tsisy zavatra hafa na zavatra ny nofo na hevitry ny devoly ometsika toerana eo amin'ny fontsika. Et qu'il n'y ait rien venant de ce monde, venant du diable, qui prenne la place de Jésus dans notre cœur. Avelantsika ihany koa Jesosy anjaka eo amin'ny saintsika. Nous allons aussi inviter Jésus à être le roi de nos pensées. Mila olona mametraka an Jesosy eo amin'ny fiainany ilay Andriamanitra izay tokontsika. Et nous devons voir Jésus en première place dans notre vie. Fa ny olona tahak'izany no azo antoka fa ho raisin'Andriamanitra tanana. Et ce sont les gens qui ont Jésus en eux que Dieu va prendre en main. Eo mpipetrana ihany apetrao eo amin'ny fonao tananao dia andao hivavaka sika rehetra. À votre place, nous allons poser notre main sur notre cœur et nous allons prier. Samy mivavaka amin'ny fony mantolo izy. Que chacun prie de tout son cœur. Sokafy mihitsy vavanao ary mitenena manamafy ny fanomezanao toerana an Jesosy ao am-ponao. Exprime-toi, parle par tes propres mots pour mettre Jésus en première place. Matoky fa mihaino ny vavaka izay ataontsika Andriamanitra. Aie confiance car Dieu entend tes prières. Ary mandray antsika izay manolotra fiainantsika ho azy. Et Dieu prend tout ce que nous lui demandons. Mivavaha tahak'izany ihany koa ianareo any an-tokantrano any. Et vous tous qui nous suivez en ligne, priez aussi comme cela. Ataovy amin'ny fonao rehetra ny vavaka. Prie de tout ton cœur et de toute ton âme. Ao anaty vavaka ihany koa dia velao mifanahy masina hiasa eo amin'ny fiainanao. Et dans cette prière, invite aussi le Saint-Esprit à venir agir dans ta vie. Avelao mifanahy masina hiasa eo amin'ny fiainanao. Laisse le Saint-Esprit agir pleinement dans ta vie. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra. Notre Père céleste, Misaotra anao zahay amin'ity androandroany ity. nous te rendons grâce en ce jour, Fa noho ny fahasoavanao lehibe dia tonga somatsara eto izahay. car par ta bonté, nous sommes arrivés ici, dans cette Tonga maison. eto izahay mba hanompo anao, Nous sommes venus ici pour te servir, mba hanome voninahitra anao. pour te rendre grâce et honneur. Mino zahay Andriamanitra.
Nous croyons, Père éternel, fa hotahinao tokoa ty fotoanandroany ity que tu vas bénir ce culte aujourd'hui, ny marary aminay rehetra dia hositranonao que tu vas guérir les malades, hovojenao izay manana olana que tu vas sauver ceux qui sont dans la détresse, ho avoakanao mpandresy ny tsiraray avy que tu rendras victorieux chacun de nous ho amarinona fa efa vita pasika tokoa jesosy et que tu justifieras que Jésus est la Pâque pour nous. eto izy ankehitriny Tu es là au milieu de nous. misaotra andriamanitro Merci, Père, amin'ny anaran'i jesosy au nom de Jésus. amen Amen. teka mahafon'andriamanitra izy Acclamons le Seigneur. dia fety moa ny andro androany Aujourd'hui est un jour de célébration. dia andeo sika hiaraka amin'reto tanora mantsika reto anaraka azy ireo amin'ny dia mirindra izay ho ataony eto Et nous allons suivre à présent nos jeunes de cette église qui vont nous apporter un service de chorégraphie et de louange. dia omentsika toerana ndray mpitarika fidiarana tompoko Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le roi des rois? Est-ce que vous vous apprêtez à accueillir le roi des rois, Jésus-Christ? C'est ce que cette chanson dit. Allons-y. Yeah. Woo. Allez, 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 allô, niambia baraja. Allô, allô, niambia jefana. Nare waba fukun, yansi mutansi na na na. Tout le monde avec nous.
fety ny andro dia mba anisan'ireny ekipantsika mitarika fiderana tamin'ny alalan'ny dia ireny. C'est un jour de célébration aujourd'hui et c'était une joie pour nous d'accueillir ce groupe de chorégraphie. Amin'izao fotoan'izao tsika dia hitondra ny fanatitra indray hitondra ny empahafolokarena. Et maintenant, nous allons procéder au service de apporter les dîmes et les offrandes pour le Seigneur. Hoy aho hoe ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Faites-le de tout votre cœur. Ny fanaovanao ny fitondranao ny empahafolokarena sy ny fanatitra dia endrika anankiray etsika manompo an'Andriamanitra. Lorsque nous apportons la dîme et que nous offrons les offrandes, c'est une façon d'adorer le Seigneur. Raha ataonao amin'ny fonao manontolo zany dia hitany fiainantsika ny tompo. Lorsque tu le fais de tout ton cœur, Dieu va intervenir et bénir ta vie. Andaotsika hanao hira anankiray miaraka amin'reto mpitarika fiderana reto ao anatin'izany dia mandroso isika zay hitondra ny empahafolokarena. Nous allons faire la présente louange avec le groupe de louanges pour apporter les dîmes et les offrandes. Ho anareo izay manaraka fitaom-pivavahana ny liana ihany koa. Et pour vous qui nous suivez en ligne également, aoka ianareo ho isan'ny olona mandray anjara ho an'ny asan'Andriamanitra. nous vous invitons vraiment à prendre part à l'œuvre de Dieu. Afaka manokana ny empahafolokarena ianareo afaka manokana ny fanatitra ianareo. Vous pouvez aussi réserver vos revenus pour apporter la dîme et pour les offrandes. Mino fa marina ny tenin'Andriamanitra ka dia ho tahina tokoa ianareo. Et je crois personnellement que la parole de Dieu est fidèle et vous serez bénis ainsi. Mandroso antsika tompoko. Allons-y. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer.
acclamer pour Jésus. Alléluia. 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 Dia araka ny fanaontsika isiky ny faravolana tahaka izao dia misy valopy raky-dehibe izay ho zaraina amintsika. Et comme nous le faisons à chaque fin de mois, il y a une enveloppe spéciale pour l'offrande très spéciale que nous allons porter la semaine prochaine. Amin'ny alalan'iny valopy raky-dehibe iny no andraisanao fandraisan-jara manokana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Et cette enveloppe spéciale te permettra de soutenir l'œuvre de Dieu. Efa fanaontsika hatramin'ny taloha izany ka dia mbola hotoizantsika amin'ity androandroany ity. Nous le faisons usuellement et nous allons encore le faire aujourd'hui. Ka dia reny namantsika mizara le valopy tiako anareo mba samy andray daholo. Je vous invite à participer pour cette œuvre de Dieu et prendre cette enveloppe. Dia mba ezaka ianareo amin'ny herinandroany amerina any valopy iny miaraka amin'ny fandraisana anjara. Et que vous allez rendre cette enveloppe avec votre contribution pour cette œuvre de Dieu. Asehoy fa tena tianao zo asan'Andriamanitra izao. Montre de tout ton cœur que tu approuves Ary manaova fanohanana amin'ny fonao rehetra. et soutiens de tout ton cœur cette œuvre de Dieu. Ka dia mbola hanao hira anankiray isika rehetra ao anatin'izany tompoko. Nous allons encore faire une louange et adoration à travers cela.
ny afatra entina ho antsika rehetra androany dia afatra mikasika ny amin'ny Pasque. Le message qui va vous être apporté aujourd'hui est un message concernant la Pâque. Noho zany hovakitsika ny baiboly arak'izay voalaza ao amin'ny Exodosy 20 ka hatramin'ny 10 C'est pourquoi nous allons lire la Bible dans Exode chapitre 12 versets 1 à 13. avy hatrany dia vakina amin'ny teny frantsay lay teny. Nous allons tout de suite lire la parole. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Amen. Amen. Korinthiana voalohany indray 12 andiny fafito amin'ny 10 mbola vakina avy hatrany amin'ny teny frantsay. Nous allons maintenant lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mankalaza ny Pasika isika amin'ny androandroany ity. Nous célébrons la Pâque aujourd'hui. Mankalaza ny Jesosy lay novoloana teo ambony hazo fijaliana isika. Nous célébrons Jésus qui a été immolé à la croix. Mankalaza ny Jesosy lay maty teo ambony hazo fijaliana ihany koa isika. Nous célébrons Jésus qui a été crucifié. Mankalaza ny Jesosy lay voalaza amin'ny baiboly fa nalevina tao pasana isika. Nous célébrons Jésus qui était enterré dans le tombeau. Riavana rehetra manaraka ity fotoana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, maty teo ambony hazo fijaliana tokoa Jesosy. Jésus a été crucifié. Kanefa hoy ny baiboly efa natsakana Andriamanitra tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo. Et pourtant, la Bible dit qu'il était ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Mankalaza an'izany isika amin'ny androandroany ity. Nous célébrons cela aujourd'hui. Ary ny tena kalazaintsika dia Jesosy Kristy natao Pasika. Nous célébrons surtout Jésus-Christ qui est notre Pâque. Fa izao Mais voici, tsy fety ho fahatsiarovana fotsiny ihany no ataontsika amin'ny androandroany ity. il ne s'agit pas tout simplement d'une fête pour célébrer. Ny akamaroan'ny olona mantsy dia manao fety fotsiny ihany izy. La plupart des personnes, ils font juste une fête. Manao izay ampifaly ny nofiny izy. Ils font juste ce qui réjouit leur corps. Ary mamevahana ny devoly mihitsy azy izy eo amin'ny fiainany. Et ils donnent de la place au diable dans leur vie. Zany ny Pasika ankalazain'ny olona maro. C'est la Pâque que plusieurs personnes célèbrent. Fa ny antsika kosa amin'ny androany ity raha kalazan'ny Pasika isika dia mananteny fa aneo fandresena lehibe eo amintsika Andriamanitra.
Mais pour nous, si nous célébrons la Pâque aujourd'hui, nous croyons que Dieu va nous donner une grande victoire. ao anatyity fotoam-pivavana ity dia tokony ho tsapatsika rehetra fa tena manome fandresenantsika marina ny tompandriamanitra. Pendant ce culte, nous devrons sentir que Dieu nous donne vraiment une grande victoire. Am'ty andro paska ity dia afaka iova tokoa ny fiainanao. En ce jour de Pâques, ta vie peut basculer. Misy aminareo sao mandalo olana, Peut-être que certains d'entre vous traversent des problèmes. sasa mandalo ady mangotrakotraka, Certains d'entre vous traversent de grands défis. sasa mandalo zavatra tena sarotra. D'autres traversent de grandes difficultés. Fa raha mihinana fa efa natao paska Jesosy dia ampandresanao amin'izany Andriamanitra. Mais si tu crois que Jésus est devenu notre Pâque, Dieu va te donner la victoire. Marina be ke le teny natao amin'ny Paoly apôstôly Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny fafito amby dimampolo hoe La parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 est vraie. voalaza zao arak'ilay novakina tamintsika teo Il est écrit fa Andriamanitra tsy toa, que Dieu Tout-Puissant, Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao, que Dieu qui a créé toute la terre, Andriamanitra izay nahary atsika, que le Dieu qui nous a créés, ilay Andriamanitra izay efa mitsidro aty fotoam-pivavana ity, le Dieu qui est avec nous en ce culte, izy no Andriamanitra manome fandresanantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany ilay natao paska. c'est lui qui nous donne la victoire à travers Jésus-Christ son Fils qui est notre Pâque. Noho izany ny finoana Jesosy ho mpamonjy, C'est pourquoi la foi en Jésus en tant que Sauveur, ny finoana Jesosy ho Kristy sy Messie, la foi en Jésus qui est notre Christ et le Messie, ny finoana Jesosy natao paska, la foi que Jésus est la Pâque, ny fandraisana Jesosy ho ao anatin'ny fo le fait de recevoir Jésus dans notre cœur, ka avelantsika ho mpanjaka ny fontsika izy, le fait de le laisser régner dans notre cœur, ny fanekensika ny Jesosy mbanjaka amin'ny saintsika. le fait que nous acceptons que Jésus règne dans nos pensées, Zany rehetrarehetra zany ry havana no bazin'ny fandresena izay ho ataon'Andriamanitra androany. tout cela, bien-aimé, est la base de la victoire que Dieu nous donne aujourd'hui. Bazin'ny fandresena satria Jesosy dia efa natao paska tokoa. C'est la base de la victoire parce que Jésus est notre Pâque. Aoko fantatsika rehetra araka voalasan'ity baiboly ity Sachez, comme il est écrit dans la Bible, fa tsy afaka ny azo fandresena mihitsy isika raha ohatra ka tsy mino fa efa natao paska Jesosy. que nous ne pouvons pas avoir la victoire si nous ne croyons pas que Jésus est notre Pâque. Tsy misy asa lehibe azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika raha tsy mino isika fa efa natao paska Jesosy. Il n'y a pas de grande œuvre que Dieu peut faire dans notre vie si nous ne croyons pas que Jésus est notre Pâque. Manarak'izany akoa araka ny voalasan'ity baiboly ity À part ça, comme il est écrit dans la Bible, tsy misy fahavalo maresy atsika, tsy misy fahavalo maresy ny paska. il n'y a pas d'ennemi qui peut nous vaincre ou qui peut vaincre la Pâque. Tamin'ny andron'ireo zanak'Israely zany zao Au temps des Israélites, resy zato isan-jato teo anatrehan'ireo zanak'Israely ny Egyptianina na inona heriny. les Égyptiens étaient vaincus devant les Israélites, quelle que soit leur puissance. Nanana ny heriny tokoa ny Egyptianina tamin'izany fotoana izany. Les Égyptiens avaient leur force en ce temps-là, Lay fanaratsy tao ambadiky ny Farao sy ny sy ny Egyptianina no natonga azy ireo nanana ny heriny. c'est l'esprit mauvais qui était dans les Égyptiens qui leur permettait d'avoir cette force. Fa saingy no le paska dia resy any zareo. Mais grâce à la Pâque, ils étaient vaincus. Fa ny zanak'Israely kosa navoaka an'Andriamanitra ho mpandresy no mba mpitahina no le paska nataon'izy ireo. Mais les Israélites étaient sortis vainqueurs grâce à la Pâque. Toy izao ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Voici ce qui s'est passé en ce temps-là. No andevozina nandrisy ny taona maro tao Egypta ny zanak'Israely. Les Israélites étaient esclaves en Égypte pendant plusieurs années. No andevozina nandrisy ny telopolo amby efajato taona. Ils étaient esclaves pendant 130 ans, 430. 430 ans. Fa saingy rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra, Mais quand le temps de Dieu est arrivé, tonga ny fotoanan'Andriamanitra amijeny sy hanafana ny zanak'Israely,
Quand le temps de Dieu est arrivé pour sauver et délivrer les Israélites, rehefa tonga ny fotoana hitondrana ny fitahiana ho any zanak'Israely, quand le temps est arrivé pour apporter la bénédiction pour les Israélites, dia nitsantsehatra tao amin'ny tany Egypte Andriamanitra mba hamonjy zanak'Israely amin'ny alalan'ny Pasika. Dieu est intervenu en Égypte pour sauver les Israélites à travers la Pâque. Araka ny voalasan'ny Baiboly mantsy, Comme il est écrit dans la Bible, natao daholo zay azo rehetra natao ho famonjena sy ho fanafana zanak'Israely fa saingy tsy afaka mihitsy ny zanak'Israely. tout ce qui a été possible de faire a été fait pour sauver et délivrer les Israélites, mais ils n'ont pas pu être libérés. Efa nalefa n'Andriamanitra daholo reo karazana loza entina hitsarana ny Egyptianina fa dia tsy afaka mihitsy ny zanak'Israely. Dieu a déjà envoyé plusieurs fléaux pour juger les Égyptiens, mais les Israélites ne pouvaient pas être libérés. Tamin'izany fotoana izany nasian'ny reto Egyptianina sy farapitarika fa tena manana ny heriny zareo. En ce temps-là, les Égyptiens et Pharaon ont montré qu'ils avaient vraiment leur puissance. Resaratsara nge hoe Andriamanitra mihitsy no nitrantsehatra ny tsarany Egyptianina kanefa tsy mety votsitra teo an-tanany Egyptianina ny zanak'Israely. Considère que c'est vraiment Dieu en personne qui est intervenu pour délivrer les Égyptiens, mais ils ne pouvaient pas être libérés. Anisany loza nentin'Andriamanitra ny tsarana ny Egyptianina tamin'izany fotoana izany dia ny nanovana an'ilay renirano atao hoe Nily ho lasa rà. Un des fléaux que Dieu a fait pour sauver les Israélites était le fait de changer le fleuve Nil en sang. Enjana nge zava-nisy tamin'izany e. Ce qui s'est passé était vraiment grave. Io renirano tao Nily io lasa rà. Le fleuve du Nil est devenu du sang. Fa tsy nahoan'ny Farao mihitsy zany. Mais Pharaon s'en fichait. Vao may no fatorany zanak'Israely. Il a encore rendu les Israélites captifs. Ary tsy hoe loza ray na roa na tiany fotsiny no nataon'Andriamanitra tamin'izany fa amapolony. Et Dieu a fait 10 fléaux en ce temps-là. Fa dia tsy afaka teo an-tanan'ny Egyptianina foana ny zanak'Israely. Mais les Israélites ne pouvaient pas être libérés des mains des Égyptiens. Resaratsana hoe Andriamanitra no nanao an'izany. Considérez que c'est Dieu qui a agi. Fa vitan'ny Farao sy ny Egyptianina rehetra ny nanao défi tamin'Andriamanitra hoe tsy ekenay mihitsy ny hamotsitra ny zanak'Israely. Mais Pharaon et les Égyptiens ont réussi à faire un défi devant Dieu qui ne libérerait pas les Israélites. Andao ke vakitsika ny Baiboly Exodus toko fafito ambin'ny folo andimy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo. Nous allons lire Exode chapitre 17. Alo tonga dia vakina amin'ny teny frantsay. Exodus toko fafito safady andimy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo. Exode chapitre 7, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront enfin de boire l'eau du fleuve. » Andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny dimy faefatra amby roapolo. Versets 22 à 24. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Ataoko fa mazava amintsika ny tantara. Je crois que cette histoire est claire. Vakiko amin'ny teny gasy ny dimy faina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo.
Je vais lire en malgache les versets 16 et 17. dia lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitry ny Hebreo no nanirakahy nakaty aminao anao hoe alefaso ny oloko mbanim-pony ahy any anefitra fa indro tsy niaino ianao manaka ankehitriny. Andimy fa fito ambin'ny folo. Koa izao no lazainy Jehovah, izao no afantaranao fa izao no Jehovah, indro ny tehiko ety an-tanako no hikapoko ny rano ao neny ka ho tonga rà izy. Andimy fa valo ambin'ny folo safady, dia ho faty ny asany rano ao nely ka ho maimbo nely ary tsy ho tiany Egyptiana intsony ny sotro ny rano ao. Nous allons lire versets 16, 17 et 18. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Voalaza amin'ilay ty fafito ambin'ny folo fa izao a Jehovah Andriamanitra mihitsy no atonga an'ilay rano ao neny ho lasa rà mba atonga anareo hamotsitra ny zanak'Israely hiala eo an-tananareo. Il est écrit dans le verset 17 que c'est vraiment l'Éternel Dieu qui a changé le fleuve du Nil en sang pour qu'il libère les Israélites. Faraky ny voalaza amin'ny dimy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo fa tsy norarahin'ny faharoa mihitsy zany hoe Andriamanitra no tsara azy zany. Mais il est écrit dans le verset 22 et 23 que Pharaon n'a même pas pris ces choses à cœur. Sany mihitsy miteny hoe ataovy zay ataonao Andriamanitra raha tian'Andriamanitra ianao fa mahery noho izao, mahery noho izahay, mahery noho ianao izahay. Il a vraiment osé dire à Dieu, fais ce que tu veux faire, mais nous avons plus de puissance que toi. Zay ny voalaza amin'ny dimy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo hoe tsy nahoan'ny Farao mihitsy le izy. C'est ce qui est écrit dans les versets 22 et 23, que Pharaon n'a même pas pris ces choses à cœur. Taorinan'izay dia nandeha faloza hafa ihany koa Andriamanitra Après cela, Dieu a envoyé d'autres fléaux mba hitsarana ny Egyptiana pour juger les Égyptiens, fa tsy nahoan'ny Egyptiana mihitsy le izy. mais les Égyptiens n'ont pas pris ces choses à cœur. Fa rehefa nataon'ny zanak'Israely kosa ny Paska araka mibaiko ny men'Andriamanitra azy, Mais quand les Israélites ont fait la Pâque selon le commandement de Dieu, akory ny zava-magaga ry havana malala il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. tamin'iny andro Paska iny ihany dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny Egyptiana fa ho avotsitra ny zanak'Israely. Le jour de la Pâque, les Égyptiens ont décidé de libérer les Israélites. Ary nododosany mihitsy aza Farao sy Arona hoe mandeha ihany ianareo miala amin'ny taninay. Ils ont même pressé Aaron et Moïse pour qu'ils quittent leur territoire. Zany tantara zany ry havana dia manambara fa ny Paska dia Paska tsy azony devoly, tsy azony fahavalo toerina mihitsy. Cette histoire nous annonce que la Pâque, l'ennemi ne peut pas le vaincre. Na inona herin'ny fahavalo tany alobe tany, na inona herin'ny fahavalo manaka ankehitriny, Quelle que soit la puissance de l'ennemi autrefois, quelle que soit la puissance de l'ennemi actuellement, dia tsy maharesy ny Paska mihitsy izy. ils ne peuvent pas vaincre la Pâque. Toy izao ihany koa no fandehany tantara fa iverentsika ny tantaran'ny zanak'Israely. Voici ce qui s'est passé également. Nous allons revenir dans l'histoire des Israélites. Eno tsara fa ho azavaiko aminareo ny fisehon'le Paska tamin'izany fotoana izany. Écoutez attentivement, je vais vous expliquer comment s'est passée la Pâque. Niteny tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy Dieu a parlé aux Israélites à travers Moïse. hoe maka ianareo zanak'ondry anankiray na zanak'osy anankiray. Prenez un agneau ou un chevreau, Dia iny zanak'ondry iny na iny zanak'osy iny ho volonareo amin'ny hariva. cet agneau ou ce chevreau, vous l'immolerez le soir. Alainareo ny rany atao amin'ny tolam-baravarana anankiroa sy ny totom-baravarana. Vous prendrez leur sang et vous les mettrez sur les deux poteaux et sur le linteau. Ary ny henany atoninareo dia hohaninareo. Et la viande sera rôtie et vous le mangerez. Ary raha misy sisa tsy lany dia hodorana amin'ny afo ho levona. Et ce que vous ne mangerez pas, vous le brûlerez au feu.
fa zany no atao hoe pasika Jehova. C'est ce qu'on appelle la Pâque de Dieu. Dia hoy Andriamanitra hoe amin'ny mamatonalina dia hitety ny tanànany Egypta ozy izy. Et Dieu a dit, cette nuit-là, je parcourais l'Égypte, Ho teteziko avokoa ny varavaran'ny trano rehetra ao Egypta. je parcourais toutes les portes des maisons en Égypte, Ary rehefa mandalo aho izy izy ka mahita raha eo amin'ny tolambaravarana roa sy totombaravarana dia iny proof fa misy vahoakan'Andriamanitra ato. Quand je passerai et que je ferai du sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, c'est la preuve qu'il y a des hommes de Dieu dans cette maison. Fa ny tokantrano kosa tsy ahitana an'io raha io no manambara fa ny fahavaliko no mipetraka ato. Mais sur les foyers où il n'y a pas de sang, cela montre que ce sont mes ennemis qui sont dedans. Amin'io mamatonalina io dia niraka anjely mpitondra fahafatesana aho hitondra fahafatesana tokoa ao amin'ny tanànany Egypte. Cette nuit-là, l'ange de la mort apportera la mort dans le pays d'Égypte. Dia averiko indray hoy Andriamanitra hoe raha mahita ilay famantarana aho dia ao ny oloko no zany tsy hiditra ao ny mpitondra fahafatesana. Et Dieu a répété que s'il voit le sang sur les portes, il y a des hommes ou des femmes de Dieu dans la maison et il n'y aura pas la mort. Fa raha tsy misy an'ilay raha kosa dia hidirako aho olona hoy Andriamanitra hidira ilay mpitondra fahafatesana ao izy izy. Mais s'il n'y a pas de sang, l'ange de la mort y entrera. Dia ho voloana ny voaloha teraka ao amin'ilay trano. Et les premiers-nés seront tués. Ho tokatrany amin'ny lapam-panjakana mihitsy aho hoy Andriamanitra. Dieu a dit, j'arriverai jusqu'au palais du roi. Ho tongany ny anjely mpitondra fahafatesana. Les anges de la mort arriveront là-bas Dia ho voloana ny voaloha teraky ny mpanjaka. et ils tueront le premier-né du roi. Ho tonga any amin'ny lavatranony mpanompony Farao ihany koa aho hoy Andriamanitra. Dieu a dit, j'arriverai également dans la maison des serviteurs du Pharaon Ho tonga ilay anjely mpitondra fahafatesana dia ho volony ny voaloha teraka ao. Les anges de la mort arriveront là-bas, ils tueront également les premiers-nés. Hatrany amin'ny toerana misy fiompiana dia hidirako any hoy Andriamanitra. Dieu a dit qu'il arrivera également dans les lieux où il y a les troupeaux Dia hiditra ao ihany koa ilay anjely mpitondra fahafatesana ary hamono ny voaloha teraka amin'ny biby fiompy. et l'ange de la mort tuera également les premiers-nés du troupeau. Amin'izay fotoana izay tsy maintsy hanapa-kevitra Farao sy ny ekipany fa ho avotsitra ny zanak'Israely ho afaka eo an-tanana. En ce temps-là, Pharaon et son équipe vont décider de lâcher les Israélites d'entre leurs mains. Nosorata izany tantara izany ry havana malala mba hafantarantsika fa tena misy hery tena tsy laitra tsy tohatra ny fahavalo ny Pasika. Cette histoire a été écrite pour que nous sachions qu'il y a vraiment une puissance dans la Pâque, une puissance que l'ennemi ne peut pas vaincre. Tena mitondra famonjena sy fanafana tokoa ny Pasika. La Pâque apporte vraiment le salut et la victoire. Ary mitondra fandresena ombam-pitahiana lehibe ho an'ny olon'Andriamanitra ny Pasika. La Pâque apporte la victoire et plein de bénédictions pour le peuple de Dieu. Andao dia vakitsika ny Baiboly Exodosy toko 2 ka hatramin'ny 17. Nous allons lire Exode chapitre 12, versets 30 à 33. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary ny forambolala Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana. Atikao. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Andimy faraika amin'ny 30 dia napaka amin'ny Sesy Arona izy raha mbola alaka nanao hoe mitsakana miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy zanak'Israely ary mandehana ka manompo an'i Jehova araky ny nolazainareo. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. » Andimy faharoa amin'ny 30 ary ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo dia entiko arak'izay efa nolazainareo ka mandehana ka mba tsofi rano ao. Verset 32, « Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. »
tantarainy baiboly fa tsy maintsy namosotra zanak'Israely ny Égyptianina no nieriny Pasika. La Bible raconte que les Égyptiens ont dû libérer les Israélites par la force de la Pâque. Eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo dia hoe dia nandodina ny olona ny Égyptianina ka napaka-azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra. Au verset 33, il est écrit « Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient « Nous périrons tous ». Dia amin'ny andiny faha-dimy amby telopolo sy fahaenina amby telopolo dia milaza ny baiboly fa dia nivoaka tamin'ny fandresena no mba hampitahiana ny zanak'Israely rehetra. Au verset 35 et 36, la Bible dit que tous les Israélites sont sortis dans la victoire. Zany no tanteraka no nieriny Pasika nataon'ireo zanak'Israely. Voilà ce qui s'est passé grâce à la puissance de la Pâque devant les Israélites. Ry havana malala manaraka ity fotoam-pivavahana ity. Bien-aimés qui assistaient à ce culte, Misy hery tsy tohatra ny fahavalo ny Pasika. il y a une puissance dans la Pâque que l'ennemi ne peut pas vaincre. Araka ny voalaza ny baiboly ihany koa anefa Comme il est écrit dans la Bible aussi, fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy ilay mpamonjy, Jesosy ilay Mesia, ilay Kristy dia natao Pasika ihany koa. il est écrit que Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Sauveur, le Messie, est également devenu notre Pâque. Natao Pasika ihany koa Jesosy ho famonjena ny fanahintsika. Il a été fait notre Pâque pour le salut de notre âme. Natao Pasika Jesosy ho fanafahantsika hiala eo an-tanan'ny devoly. Il a été fait notre Pâque pour que nous soyons délivrés des mains du diable. Natao Pasika Jesosy mba hatonga antsika rehetra izay mino azy ho mpandresy miaraka fitahiana lehibe. Il a été fait notre Pâque pour que nous tous qui croyons en lui, nous sortons victorieux avec de grandes bénédictions. Zany no antony natoka amin'ny baiboly nilaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy andimy fahafito fa voavony Kristy Pasika ho antsika. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Christ a été immolé pour être notre Pâque. Mbola verika ihany ilay nambarako tery aloha. Je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Manana ny heriny magaga tsy tohatra ny fahavalo ny Pasika. Il y a une puissance extraordinaire dans la Pâque. Tamin'ny alalan'ny Pasika no nentin'Andriamanitra nanafitra ny zanak'Israely teo an-tanany Égyptianina. C'est à travers la Pâque que Dieu a délivré les Israélites des mains des Égyptiens. Ary mbola amin'ny alalan'ny Pasika ihany koa no entin'Andriamanitra mamotsy antsika zanak'olombelona ho afaka eo an-tanany devoly. Et c'est aussi à travers la Pâque que Dieu nous délivre des mains du diable. Possible tena ho afaka eo an-tanany devoly ianao raha mino fa efa natao Pasika Jesosy. C'est vraiment possible que tu sois délivré des mains du diable si tu crois que Jésus est devenu notre Pâque. Voavony Kristy Pasika ho antsika ho amin'ny baiboly. La Bible dit que Christ a été immolé, il est notre Pâque. Andao vakintsika ny Hébreu toko faharoa andimy faefatra ambin'ny folo. Nous allons lire Hébreux chapitre 2, verset 14. Eno tsara ny voasoratra. Écoutez bien ce qui est écrit. Koa satria manana lofa mandrany zaza dia manana ray izany koa Jesosy mba handriganany amin'ny fahafatesana le manana ny era fahafatesana dia ny devoly. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Rehefa nanapa-kevitr'Andriamanitra fa hamonjy antsika zanak'olombelona ho afaka ao an-tanany devoly dia nomeny ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Quand Dieu a décidé qu'il allait nous délivrer des mains du diable, il nous a donné son Fils unique qui s'appelle Jésus. Dia nataony Jesosy, nataon'Andriamanitra ray toka olombelona Jesosy tamin'izany. Et Dieu a fait que Jésus est devenu un être humain. Nataony nitafy nofosira tahaka antsika olombelona. Il a participé à la condition humaine et a participé au sang et à la chair comme nous, Mba hatoka Jesosy afaka mandalo fahafatesana. pour qu'il puisse traverser la mort. Sy raha mijano fanahy Jesosy dia tsy ho faty mihitsy izy. Si Jésus était resté esprit, il n'aurait pas pu mourir. Fa rehefa mitafy nofosira tahaka antsika izy dia afaka ny ho faty.
Mais quand il a participé au sang et à la chair comme nous, il pouvait mourir. Satria programan'Andriamanitra dia hoe tahaka ny namonjeko ny zanak'Israely oloko fahiny no amjeko ny zanak'olombelona taranaka aty aoriana. Parce que le plan de Dieu, c'est que comme il a délivré les Israélites autrefois, il délivre aussi les êtres humains actuellement. Efa hitako ny nataon'ny Pharaon sy ny Egyptianina tamin'izany andro zany. J'ai déjà vu ce que le Pharaon et les Égyptiens ont fait autrefois, Fa na inona fomba nataoko dia tsy afaka teo an-tanany zareo ny zanak'Israely. mais quoi que j'eusse fait, les Israélites n'ont pas pu être partis de leurs mains. Fa rehefa nataoko kosa hoy Andriamanitra amin'ny Pasika dia tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely zareo. Mais quand j'ai fait la Pâque, a dit Dieu, ils ont dû délivrer les Israélites. Na inona ihany koa zavatra atao eto ambony tany ety amin'izao vaninandro zao dia tsy ho afaka ho tana devoly ny olona. Quoi que nous fassions actuellement, le diable ne peut pas libérer les êtres humains. Noho izany dia tsy maintsy ataoko ihany koa ny Pasika. C'est pourquoi je dois faire la Pâque. Jesosy Kristy zanako mihitsy no atao Pasika. Je vais vraiment envoyer Jésus-Christ, mon fils, pour être la Pâque. Amin'ny alala Jesosy Kristy zanako izay atao Pasika no entiko mandresy ny hery rehetra nanan'ny fahavalo. C'est à travers Jésus-Christ, mon fils, que je vais délivrer les hommes des mains du diable. Tany am-boalohany tsy fantatry ny devoly hoe hitondra zava-doza ho azy Jesosy Kristy atao Pasika. Au début, le diable ne savait pas que ça allait être un grand problème pour lui, le fait que Jésus est devenu la Pâque. Zany indrindra no antony nataoko ny devoly nanapa-kevitra hoe tsy maintsy vonoina Jesosy. C'est pour ça que le diable a décidé que Jésus devait être mort. Voanandre ny devoly fa tonga teto ambony tany Jesosy masaka teo an-tsainy dia hoe andao vonoina zany Jesosy zany. Quand le diable a entendu que Jésus allait venir sur la terre, il a décidé de tuer Jésus. Fa saika tsy mbola tonga moa ny fotoana ahafatesan'i Jesosy dia nalefa Jesosy nandositra tany Egypta ny ray aman-dreniny miaraka tamin'i Jesosy. Nalefa n'Andriamanitra nandositra tany Egypta ny ray aman-dreniny miaraka amin'ny Jesosy. Mais comme le temps de Jésus n'était pas encore venu, Dieu a envoyé ses parents pour s'enfuir en Égypte avec Jésus. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana Mais quand le temps est arrivé tsapan'ny devoly sy ny ekipany rehetra et que le diable et toute son équipe le savaient, fa ity Jesosy ity no ilay voalaza hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ity quand ils savaient que Jésus était appelé le sauveur du monde, dia nosamboriny Jesosy tao amin'ny sainy Getsemane. ils ont attrapé Jésus dans le jardin de Gethsémané. Navelan'Andriamanitra tsy toy mihitsy ny devoly hisambotra Jesosy tao. Dieu Tout-Puissant n'a pas empêché le diable pour qu'il attrape Jésus dans le jardin. Satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra hitondrana Jesosy ho atao Pasika. Parce que le moment de Dieu est arrivé pour que Jésus devienne la Pâque. Dia nentina notsaraina Jesosy. Et Jésus a été jugé. Ary tao anatiny rehefa nivoaka didim-pitsarana tapa-kevitra Pilato fa ho alefa mandeha Jesosy satria tsy hita izay elony. Et quand le décret est sorti qu'on allait le faire partir parce qu'on ne voyait pas quel était son péché, Fa tsy nanaiky mihitsy ny devoly tamin'izany andro zany ka naporisika vahoaka hoe omboy izy, vonoy izy. mais le diable ne l'a pas laissé faire et il a dit au peuple de crier « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Raha ny marina tsy programme ny devoly no tanteraka raha maty teo ambony hazo-fijaliana Jesosy. En vérité, ce n'était pas le programme du diable qui s'est réalisé quand Jésus a été crucifié à la croix, Fa ny programme n'Andriamanitra no tanteraka hoe tsy maintsy atao Pasika Jesosy ho fandrianana devoly sy ho famonjena ny zanak'olombelona rehetra. mais c'est le programme de Dieu qui s'est réalisé que Jésus devait être crucifié pour sauver le monde. Raha fatry ny devoly matsy fa ivady teo zava-doza ho azy Jesosy zay volony eo ambony hazo-fijaliana dia tsy nanatanteraka zany zareo. Si le diable savait que cela allait devenir un grand problème pour lui, que Jésus était crucifié à la croix, il ne l'aurait pas tué. Andao ke vakitsika Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahavalo. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Toy izao ny voasoratra ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao ny devoly sy ny ekipany zany. Fa raha nalala ry zareo dia tsy nombony tamin'ny hazo-fijaliana ny tompo voninahitra. Il est écrit que aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur.
ry fiangonana rehetra manaritra ty fotoam-pivavahana ity Chère Église qui assistait à ce culte, mba atokantsika rehetrarehetra toka eto sy anareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao alininy pour nous tous qui êtes venus ici et vous qui suivez en ligne, mba ho voavonjy pour que vous soyez sauvés, mba ho afaka eo tana devoly pour que vous soyez délivrés des mains du diable, mba hahita fandresena miaraka amin'ny fitahina lehibe pour que vous voyez la victoire avec de grandes bénédictions. dia hoy aho aminareo minoan Jesosy Kristy ilay natao Pasika ianareo Je vous dis, croyez en Jésus-Christ qui est devenu notre Pâque. ary raisy Jesosy Kristy ilay natao Pasika mba hiditra ao anatin'ny fonareo Et recevez Jésus pour qu'il demeure dans votre cœur. ary avelao Jesosy anjaka eo amin'ny fonareo Et laissez Jésus régner dans votre cœur. aza vela izy zavatra hafa na hery hafa anjaka eo amin'ny fonareo afa-tsy Jesosy irery ihany Qu'il n'y ait personne d'autre et aucune autre puissance qui règne dans votre cœur à part Jésus. avelao ihany koa Jesosy anjaka eo amin'ny sainareo Laissez Jésus régner dans vos pensées. na inona zavatra miodiody eo amintsika dia tsotra ihany Jesosy no avelantsika anjaka eo amin'ny saina Quelles que soient les choses qui sont autour de nous, laissez Jésus régner dans vos pensées. satria natao Pasika Jesosy Parce que Jésus est devenu notre Pâque. dia tsy hoe mijanona treo hoe maty tanteraka izy Et ça ne s'arrête pas là, c'est pas qu'il est mort fa ho complètement. baiboly hoe natsakana tamin'ny maty Jesosy Kristy Mais la Bible dit que Jésus a été ressuscité ary ny fitsakana Jesosy tamin'ny maty iny iny tena tsy zakany devoly riavana malala et la résurrection de Jésus, le diable ne l'a pas supporté. satria fatotry ny devoly tsara fa zay rehetra mino Jesosy ho natao Pasika ary manana Jesosy ao anaty ary ombon'izany mino fa efa tsangana tamin'ny maty Jesosy dia fatotry ny devoly hoe tsy maintsy mandresy zany olona zany Parce que le diable savait pertinemment que pour tous ceux qui croient en Jésus et qui reçoivent Jésus, zany nge no antony natoka Jesosy Kristy tamin'ny fotoana nitsakana tamin'ny maty ces personnes sortiront dans la victoire. C'est pour ça que quand Jésus était ressuscité, dia nahely ny devoly nitsao fa tsy hitsakana tamin'ny maty Jesosy fa nangalary ny mpianatra ny fatiny ka tsy hita izay nandevenana azy le diable a répandu la rumeur que Jésus n'était pas mort, mais que les disciples ont caché le corps de Jésus. andoaky efa kitsika ny matitiko valo amby roapolo andy faraika ambin'ny folo katramin'ny ty fadimy ambin'ny folo hoe Nous allons lire Matthieu, chapitre 28, verset 11 jusqu'à verset 15 jusqu'à verset 15. teo zao ny voasoratra ary no nandeha izy ireo indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra zay vao niseho ary rehefa niangona izy mba ny olona dia niara-ny hevitra ka nanome vola be ny miaramila ary nanao hoe lazao hoe ny mpianany no tonga alina ka nangalatra azy raha sedra natory izahay Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » eo amin'ilay fefitra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo dia toy izao indray ny voasoratra Au verset 14 et 15, voici ce qui est écrit. ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernour izay dia mpanaiky azy Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons ka anao izay tsy hampaninona anareo et nous vous tirerons de peine. riavana malala toka eto Chère Église qui êtes venue ici, fantatry ny devoly tsara fa isika taranaka amin'izao vaninandro zao le diable sait pertinemment que nous tous qui sommes les descendants actuellement, raha mino isika fa efa natao Pasika tokoa Jesosy si nous croyons que Jésus est vraiment devenu notre Pâque, ary raha mino isika fa efa tsakana tamin'ny maty Jesosy si nous croyons que Jésus a déjà été ressuscité, miaraka vava amin'ny teny dia tsy maintsy resy eo anatrehantsika ny devoly fahavalo le diable doit forcément être vaincu devant nous. ary na iza mitsakana ho fahavalontsika dia tsy maintsy resy Et tous ceux qui se dressent devant nous en tant qu'adversaires doivent être vaincus. tsy fantatry hoe izavy ireo fahavalonao Je ne sais pas qui sont tes ennemis,
ry zareo avy any atsimy ve ny favalinao? Est-ce que ce sont ceux qui viennent du sud? Zareo efa any avaratra ve ny favalinao? Est-ce que ce sont ceux qui viennent du nord? Zareo efa any atsinana ve ny favalinao? Ceux qui viennent de l'ouest Zareo efa any andrefana ve ny favalinao? ou de l'est? Na inona heriny matoky fa raha mihinanao fa efa natao pasika Jesosy ary mihinanao fa efa tsaka tamin'ny maty Jesosy dia tsy aresanao zany fa hivoaka mpandresy ianao. Quelle que soit leur puissance et la foi, que si tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts, tu sortiras vainqueur. Ary na manao sy manao ahoana ny herin'ny famisaviany sy ny akasiparana Quelle que soit la puissance de la sorcellerie, favalo anankiray ihany koa zany c'est aussi un autre ennemi. tsy aresanao zany fa ianao ny hivoaka mpandresy. Il ne peut pas te vaincre, tu sortiras victorieux. Na inona fa efa ny devoly miasa amin'izao vaninandro zao Quelle que soit la puissance du diable qui agit actuellement, tsy aresanao mihitsy zany il ne pourra pas te vaincre, fa ianao no atao mpandresy. mais tu sortiras victorieux. Saintsay fa zay nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Pasika no ataon'Andriamanitra amintsika ihany koa amin'ny alalan'ny Pasika Kristy voavono ho antsika. Considère ce que Dieu a fait aux Israélites à travers la Pâque, il le fait aussi pour nous actuellement. Zany ake ny antony mahatonga antsika raha misy marary tonga eto ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. C'est pour ça que si quelqu'un est malade ici, il sera guéri au nom de Jésus. Dia mitovy amin'izany ihany koa zay manana olana dia ho afaka amin'ny olana. De même, ceux qui ont des problèmes, ces problèmes seront résolus. Ary raha misy zavatra tena hoe impossible aminao no Jesosy natao Pasika sady atsaka tamin'ny maty dia ho tonga possible izany. Et s'il y a des choses qui étaient impossibles dans ta vie, parce que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, pendant la Pâque, ça deviendra possible. Io fa tantarantsika amin'ity Pasika efatra amby roapolo amby roa arivo ity ry havanao. Ta vie va basculer pendant cette Pâque. Ny finoantsika an' Jesosy no base zany rehetra zany. Notre foi en Jésus est la base de tout ça. Amin'ny anaran'i Jesosy ambarako avy hatrany fompandresika amin'ity taona ity. Au nom de Jésus, je déclare que nous serons victorieux cette année. Io fa tantarantsika rehetra amin'ity taona ity. Le cours de notre vie va changer cette année. Tsy ny fanantsika ihany no vojen'Andriamanitra fa ny fiainantsika ho tahina ara-baky teny. Dieu ne va pas sauver notre âme seulement, mais toute notre vie entière. Raha niala tany Egypta ireo zanak'Israely taoriana Pasika dia nahazo volamena sy volafotsy ary fitahina marobe ry zareo. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont reçu de l'or et de l'argent et plein de bénédictions. Aorian'ity Pasika sy ny fankalazantsika fitsakana an' Jesosy ihany koa dia ho tak'izany no hitondran'Andriamanitra antsika. Après cette Pâque et la célébration de la résurrection de Jésus, Dieu va conduire notre vie de la même façon. Raha mino zany isika rehetra dia atao vamaina mafy be. Amen. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Atao mafy any ny tehaka ao. Acclamons plus fort. Atao mafy any ny tehaka ao. Acclamez plus fort. Ary ankoatran'izay nentin'Andriamanitra ho any amin'ny tany tondra-droa sy tately zanak'Israely. À part ça, Dieu a conduit les Israélites dans le pays où coule le lait et le miel. Dia ny azo antoko ho antsika efa eo le fitahina lehibe. Ce qui est assuré pour nous, il y a la grande Fa bénédiction. noho ny an'i Jesosy natao Pasika sy efa tsakany tamin'ny maty dia hoentin'Andriamanitra any fiaina mandrakizay isika. Mais parce que Jésus a été ressuscité, Dieu nous conduit dans la vie éternelle. Ho tsapantsika ny famarinana zany. Nous allons vraiment expérimenter la puissance de cette Andao vérité. hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao. Nous allons prier maintenant. Hivavaka fotsika rehetra isika. Nous allons prier de tout notre cœur. Hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany lehibe. Nous allons remercier Dieu pour son grand amour. Hisaotra an'Andriamanitra noho ny an'i Jesosy natao Pasika. Nous allons remercier Dieu pour Jésus qui est devenu notre Hisaotra Pâque. an'Andriamanitra satria efa natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy. Nous allons remercier Dieu parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Hisaotra an'Andriamanitra satria ilay toroteny teo ho amarinina ny fiainantsika. Nous remercions Dieu parce qu'il va justifier cette parole dans notre vie. Aoriana ny vavaka irantsika manao Après la prière que nous allons dia faire, andray ny fanasan-tompo isika. nous allons prendre la Sainte Seine. Inoko fa io fandraisana io ihany koa dia mbola entin'Andriamanitra manamafy fa efa natao Pasika Jesosy ary efa tsakana tamin'ny maty. Je crois que le fait que nous allons prendre la Sainte Seine, Dieu va aussi nous justifier que Jésus était ressuscité d'entre les morts
et qu'il est devenu notre Pâques. ka zay mihinana mofo amin'ny alalan'ny fandraisana dia mihinana ny tenany Jesosy. Et celui qui prendra le pain pendant la Sainte Seine prendra la chair de Jésus. Ary zay misotro ny divay dia isotro ny rano Jesosy. Et celui qui prendra le vin boira le sang de Jésus. Mino zany fa dia ho validen'Andriamanitra androany ny mahapasoka an Kristy Jesosy. Je crois que Dieu va valider aujourd'hui que Jésus-Christ est notre Pâques. Andao ary hivavaka isika ary ianareo izay efa voatendry izara fandraisana tonga dia mandrosoa ety anoloana. Nous allons maintenant prier. Tonga dia hivavaka tsika rehetra azy. Nous allons maintenant Dia prier. mandroso ianareo izay voatendry izara fandraisana ny mpidera kosa maka toerana. Le Toy groupe izay de mivavaka. louanges peuvent prendre Samy la place. mivavaka isika. Samy Continuez à mivavaka prier. isika. Continuez à prier. Apetrao fonao ny tananao dia mivavaha isika rehetra. Enina dia ianareo zay manaraka izao fotoam-pivavahana izao anlinina azy. Mets ta main sur le cœur et continue à prier. Oui, même vous qui suivez le culte en ligne. Tena mivavaha ny fonareo manontolo ianareo. Priez de tout votre cœur. Tena sehoy ny finoanareo fa efa natao pasika tokoa Jesosy. Montrez vraiment votre foi que Jésus est devenu notre Pâques. Asehoy ihany koa finoanareo fa efa tsakany tamin'ny maty Jesosy. Montrez votre foi que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Dia saintsainy fa zay nataon'Andriamanitra tamin'ireo zan'Israely ho ataony amintsika rehetra ihany koa. Et pense que ce que Dieu a fait aux Israélites, il va le faire aussi pour nous. Samy mivavaka isika tompoko. Continuez à prier. Ry tompoandriamanitra ranay izay ny an-danitro. Seigneur, notre Père qui es aux cieux, Misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao lehibe. nous te remercions pour ta grande grâce. Fanampahafantarinao anay fa efa maty Kristy Jesosy pasika ho anay. Parce que tu nous as montré que Jésus a déjà été crucifié et qu'il est notre Pâques. Koa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy natao pasika Et au nom de Jésus-Christ qui est devenu notre Pâques, dia ho voavody avokoa ny fanahiny rehetra toka eto. notre âme sera sauvée. Ho afaka eo an-tanan'ny devoly izahay. Nous serons délivrés des mains du diable. Ary ho levina avokoa ireo zavatra ratsy nentin'ny devoly teo amin'ny fiainanay. Et toutes les mauvaises choses qui ont été apportées par le diable dans nos vies seront brisées. No Jesosy natao pasika Parce que Jésus est notre Pâques. ho avoakanao mpandray zahay amin'ny tetoana ity. Tu vas nous faire sortir victorieux cette année. Fandresena ho mba ampitahina lehibe le izy. Il y aura une grande victoire et beaucoup de bénédictions. Ho tanteraka aminay izany Andriamanitra. Cela va se réaliser dans nos vies, Seigneur. Koa na iza mihinana ny tenanao androany. Et qui que ce soit qui mange de ta chair aujourd'hui, Misotro ny rano ihany koa qui boit ton sang aujourd'hui, amin'ny alala izao fandraisana izao à travers cette sainte scène, dia hita ny voninahitrao. nous allons voir ta gloire. Ho amarinao ny teninao. Tu vas justifier ta parole. Misaotra Andriamanitra. Merci, Seigneur. Mbola mity ho mivavaka ihany isika. Nous continuons à prier. Dia afaka mitsaka antsika izay andray fanasan'ny tompo. Nous pouvons nous lever, nous tous qui allons prendre la Sainte Seine. Dia afaka mandray ny mofo ianareo izay tsy mbola manana mofo santoboko. Vous pouvez prendre le pain, vous qui n'avez pas encore de pain.
Iarahantsika manao le hira hoe maniry mafy ao. Nous allons maintenant passer à la louange. Ho anareo tsy efa nahazo mofo sy ny divay akipy masonareo dia iarahantsika manao amin'ny fotsika rehetra zay hira nambarako izay. Pour vous qui avez déjà reçu le pain et le vin, fermez vos yeux. Levez les mains ceux qui n'ont pas encore reçu de pain ou de Riarina vin. zany mbola mitsy nazo. Riarina amin'ny ankavanany. Dia hoy ny Baiboly, La Bible dit, nandray ny mofo Jesosy Kristy. Jésus a pris le pain Dia nisaotra n'Andriamanitra rainy izy. et il a remercié Dieu son Père. Nisaotra n'Andriamanitra rainy izy satria tonga ny fotoana zay alorana azy ho atao Pasika. Il a remercié Dieu son Père car le moment est venu pour qu'il soit Ka notre rehefa vita Père. zany fisaorana zany dia novakiny le mofo Et après cette action de grâce, il rompit le pain dia natolo ny andreo mpianatra. et il l'a donné à ses Dia hoy disciples. Jesosy, ano ity ny tenako zao no nataovy ho fahatsiarovana. Et Jésus a dit, mangez, ceci est mon corps, prenez-le en souvenir de moi. Ka elatanantsika mofo amin'izao fotoana zao hivavaka isika. Le pain est dans nos mains maintenant, nous allons prier. Misaotra anao Andriamanitra Père, nous te remercions ny amin'izao mofo ety tanànay zao. pour le pain qui est dans nos mains. Raisinay fa ity ny tenanao. Nous prenons ceci comme ton corps, Ny tenanao izay efa natao Pasika. ton corps qui est devenu la Pâque. Ka zay rehetra mihinana ty tenanao ity Et tous ceux qui mangent ton corps dia ho mpandresy tahaka anao. sortiront victorieux comme toi. Ka dia ano ny tena Jesosy riavana. Mangez le corps de Jésus.
dia niraisany jesosy ihany koa ny kapoaka misy ny divay. Jésus a également pris la coupe où il y avait le vin. Nivavaka tamin'ny rainy ihany koa izy avy eo. Il a prié aussi à Dieu son Père. Nisaotra ny rainy izy Il a remercié son Père satria tsy maintsy atao pasika ny tenany parce qu'il doit devenir la Pâque. ary ho alatsaka ny rano Il doit verser son sang. ary amin'ny alala zany raha zany Et à travers son sang, no matoka ny devolim-pandringana tsanakery amin'ny olon'Andriamanitra. le diable n'a plus la puissance sur les hommes et les femmes de Dieu. Vita ny fisaorana Après cette action de grâce, dia hoy izy tamin'ireo mpianatra il a dit à ses disciples, sotroinareo ity fa ity ny rako. buvez ceci, car ceci est mon sang. Noho izany raiso eny an-tananao ny kapoaka misy divay sotroy ny rano La Jesosy. coupe avec le vin et bois le sang de Jésus. Misaotra anao zahay Andriamanitra io Père, nous te remercions. fahasoavana lehibe ao anay ty fotoanandroany ity. Ce jour est une grande grâce pour nous. Napatsahivinao anay ny marina Tu nous as rappelé la vérité mikasy any amin'ny Jesosy Kristy izay natao pasika concernant Jésus-Christ qui est devenu notre Pâque. ary no Jesosy natao pasika Et parce que Jésus est devenu notre Pâque, dia mivoaka mpandresy izahay. nous allons sortir victorieux. Tsy manana fahefana aminay intsony ny devoly Le diable n'a plus de puissance sur nous, fa natao mpandresy hatramin'ny farany izahay. mais nous serons victorieux jusqu'au bout. Mpandresy mandra-piavinao eny amin'ny raony lanitra. Nous serons victorieux jusqu'à ton retour. Misaotra Andriamanitra Merci Seigneur. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Samiary makatoerantsika isika. Prenez votre place. Andeo mbola anao hira anankiray isika rehetra. Nous allons passer à la louange. Dao azy. Ataontsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika dia ataontsika tsapantsika mihitsy hoe tsambatra tsika manana an'Andriamanitra tompony hery sy fahefana rehetra sady za ve tsy misy rehareako afa-tsy anao tsy misy rehareako afa-tsy anao Jesosy anao ny hery anao ny aza anao voninahitra anao ny aza sy voninahitra ny fasana sy ny fiainatsika dia efa resinao ny fiainatsika indro efa resinao izao tontolo izao dia mahita efa nitsangany anao sambatra ao Jesosy mananana tompony hery sambatra ao Jesosy miandindeo atratrana ampiany fitiavana ampiany finokana zaketiko ao ampolalangava fareharehakiana tsy misy nahitam-pamonjena nahitam-pamonjena afa-tsy tany nanaiky ianao Jesosy ary tsy noterena tondra aina vaovao anazy hitananao maherina tsotranao mba hitantana anazy aizako mandresy mizotra ny lala marina o sambatra Jesosy mananana
Naseunao ilay fahefana. Naseunao ilay fahefana mandasiaro. Kanyalamana tele satana zay fahavaloko. Tsy misy marombakakony zay eo an-tana. Izany indrindra no ilazako fareharehakanao. Oh, sambache, sambacha, mananana, tufunieri, sambacha, teso, bianchine wachachana, ma ampiani fitiavana, ina ampiani finu guana, raketo. Se asambatra izay manananao tompony hery sy fahefana rehetra. Amen. Sambatra Jesosy, miankine wachatrana, ampiani fitiavana, ampiani finukwanga, saketi kwawa kulalandava, Acclamez le Seigneur. Petra ho fona tananao. Mets ta main sur le cœur. Ry Andriamanitra rany malalo, Notre Père céleste, misaotra ny amin'ny fotoam-pivavahana androany izay notahinao. nous te remercions pour ce culte aujourd'hui que tu as béni. Aorinay ao amin'i Jesosy, ilay natao Pasika ny finoanay. Nous allons mettre Jésus dans notre foi comme Pâques pour nous. Jesosy no ekenay ho mpanjaka ny fonay. Jésus est le roi de notre cœur. Izy no avelanay anjaka ho misainay. Nous le laissons régner dans nos pensées. Ary amin'ity androandroany ity, Et pour aujourd'hui, mana finoana lehibe izahay. nous avons la pleine foi. Mana finoana izahay fa handresy ho mampitahina. Nous avons la foi que nous allons vaincre avec beaucoup de bénédictions. Tena ho ataonao zany eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Tu vas le réaliser dans nos vies, notre Père. Andamoka mandrakariva nitetika ny fahavalo. Tous les plans de l'adversaire seront mis à néant, Satria tsy tohatra ny devoly Jesosy natao Pasika. puisque Jésus va vaincre tous les plans de l'ennemi. Misaotra ray malalo Nous te remercions, Père, amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Amen. Amen. Dia samy tahin'Andriamanitra isika rehetra.